fa fanadadina iray kosa mahakasika indrindra ny asa-panjakana raha totaly ary dia mahatratra 2 andro ny fotoana very fotsiny noho ny fahatarany ny fidirany ny mpiasa-panjakana any amin'ny biro fiasany sy noho ny fanapahana tsy asa tsy azona alalana avy amin'ny lehibeny. Ny fanadadina natao ary no nafantarana fa ny 70 isanjato ny vahoaka no tsy afapo amin'ny fomba fiasan'ny mpiasa-panjakana. Fanadadina natao ny ravaka rindrimanalina eo amin'ny sariny mamy ra Samuely. Ny 70 isanjato ny vahoaka no tsy afapo amin'ny fomba fiasan'ny mpiasa-panjakana ary ny 80 isanjato monja no milaza ho afapo araky ny antotanisana avoaka ny fiadidina ny fandrindrana ny mpiasa-panjakana eo anivon'ny ministera ny asa sy ny asa-panjakana ary lalàna sosialy. Na dia teo aza ny fampiarana ny satakapobean'ny feny mpiasa-panjakana, ny lalàna mifehy ny etika sy ny deontolojika, ny fanisana natota ny mpiasa-panjakana dia hita fa lesoka ny fahalemeny ny fitsipim-pitantanana. Tsy lambrahatra sy raitra ny tompom-piasana. Tsika mpiasa reo dia teo no mampatsiaro fa tarady ho sasany isanandro tsika rehefa mandeha miasa. Zany hoe 70 sy 100 ora isan-taona na 80 raha atao tsy kaikely dia tsy miasa atsika zany volana febroary isan-taona. Zany hoe volana ihany zany no iasantsika isan-taona. Pidika koa tsika 70 minitra isanandro ny fingotsiana vita ny mpiasa-panjakana anankiray. Zany hoe ao anatin'ny taona dia 50 ora na 4 andro. Raha tambatambatra io zany dia 270 andro ao anatin'ny ray taona very fotsiny. Voalaza teto ihany koa fa ny 70 isanjato mpiasa-panjakana ihany no tena miasa ara-dalàna. Tsy mitovy ihany koa ny karama-ray sy nyreo samy mpiasa-panjakana mitovy mari-pahaizana. Ankoatra mivangongo an-tanan-dehibe ny mpiasa-panjakana satria mpiasa-panjakana 420 ho an'ny olona ray alina no an-tanan-dehibe ary mpiasa-panjakana 80 kosa ho an'ny olona ray alina any amin'ny toerana manivohitra. Ny fenitra iraisam-pirenena nefa dia mametraka fa tokony mpiasa-panjakana 730 no miasa ho an'ny olona ray alina. Nisy ny alatsinainy 13 jona teo ny lobarendasy momba ny lohahevitra manao hoe izotra ho any amin'ny asa-panjakana ho mahomby Madagasikara. Ravoti ka isan'ny songadana teto ny fanamafisana ny aitaon'ny mpiasa-panjakana, ny fametrahana fepetra amin'ny fanaraha-maso ny ora iasan'ny mpiasa ary ny fampidirana anaty solosaina ny fikirakirana ny antoro tantaratasy rehetra ialana amin'ny kolikoly.